Apokalipsy toko fahasivy folo. Faly ny any an-danitra noho ny nandravana ilay vehivavy janga. Apokalipsy toko fahasivy folo ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Rehefa afaka izany dia nahare ohatra ny feony vahoaka betsaka tany an-danitra aho nanao hoe: Aleloia! Ny famonjena sy ny voninahitra ary ny hery dia an'Andriamanitsika. Fa marina sy mahitsy ny fitsarana ataony. Fa ny tsara ilay vehivavy janga lehibe izy dia ilay nandoto ny tany tamin'ny fijangajangany, ary namaly azy noho ny ranom-panompony izay nalatsaky ny tanany. De ny teny fanondrony reo hoe: Aleloia! Ary ny setroky ny tanàna dia miakatra mandrakizay. Ary ny loholona 420 sy ny zava-mananaina 4 dia niankoka ny vavaka tamin'Andriamanitra izay mipetraka ambony seza fiandrianana ka nanao hoe: Amen, Aleloia! Ary nisy feo koa nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana ka nanao hoe: Mideran'Andriamanitsika ianareo mpanompony rehetra, dia ianareo izay matahotra azy na ny kely na ny lehibe. Ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Apokalipsy toko fahasivy folo ny andininy fahaenina hatramin'ny fahafolo. Dia nahare feo tahaka ny an'ny vahoaka betsaka aho, sy tahaka ny firondrony ranobe, ary tahaka ny fikotriky ny kotrokorana mafy, nanao hoe: Aleloia! Fa ny Tompo Andriamanitsika dia nitsitoha no mpanjaka. Aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka hanome voninahitra azy, fa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry, ka efa niomana ny vadiny. Ary nasaina ny tafy-rongony fotsy madinika sady madio ny mangatsakatsaka izy. Fa izany rongony fotsy madinika izany dia ny asa marina ataon'ny olona masina. Ary hoy koa izy tamiko: Soraty, sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-badiny zanak'ondry. Fa hoy izy tamiko: ireo dia teny marin'Andriamanitra. De niankoka teo amin'ny tongony aho mba hivavaka aminy. Ary hoy izy tamiko: Tandremo, aza manao izao, fa mpanompona manao ihany aho, sady naman'ireo rahalahinao izay mitana ny filazanan'i Jesosy. Andriamanitra ihany no ivavaho, fa ny filazanan'i Jesosy no fanahy ny faminaniana. Fahatongavan'i Kristy fanondrony amboninahitra. Apokalipsy toko fahasivy folo ny andininy faha-10 hatramin'ny faha-11. Ary nahita ny lanitra voasokatra aho, ka indro nisy soavaly fotsy. Ary izay nitaingina azy dia atao hoe mahatoky sy marina, ary amin'ny fahamarinana no itsarany sy iadiny. Ary ny masony dia lelafo, ary tamin'ny lohany nisy diadema maro, ary izy manana anarana voasoratra izay tsy misy mahalala akory afa-tsy ny tenany ihany. Ary miakanjo akanjo voafafy ra izy, ary ny anarany atao hoe ny tenin'Andriamanitra. Ary ny antokony miaramila any an-danitra dia nanaraka azy, samy nitaingina soavaly fotsy sy ny akanjo rongony madinika sady fotsy no madio. Ary misy sabatra maranitra mivoaka amin'ny vavany mba hamelezany ny firenena. Ary izy hanapaka azy amin'ny tehimby. Ary izy no manitsaka ny famiazana ny divainy firehetan'ny fahateheran'Andriamanitra tsy toha. Ary manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny izy, nanao hoe: Mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Ady tao Harmagedona. Apokalipsy toko fahasivy folo ny andininy fahafito hatramin'ny fahasivy. Ary hitako fa indro nisy anjely anankiray koa nitsangana teo amin'ny masoandro, ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao tamin'ny voromanidina rehetra teo afovoany habakabaka hoe: Avy ka miangona ho amin'ny fanasana lehiben'Andriamanitra, mba hihinananareo ny nofin'ny mpanjaka sy ny nofin'ny mpifehy arivo sy ny nofin'ny mahery sy ny nofin'ny soavaly mba amin'izay mitaingina azy, ary ny nofin'ny olona rehetra, na andevo na tsy andevo, na kely na lehibe. Ary hitako ilay bibidisy ny mpanjakan'ny tany mba amin'ny miaramilany, tafangona mba hiady amin'ilay mitaingina ny soavaly sy amin'ny miaramilany.
Fitsarana ilay bibidia sy ny mpaminany sandoka. Apokalipsy 7:20. Ary nosamborina ilay bibidia mba amin'ny mpaminany sandoka, dia ilay nanao ny famantarana teo anatrehany, izay nentiny namitaka ny efa nandray ny mariky ny bibidia sady miankoka eo anolohan'ny sariny. Ary dia natsipy velona ho any amin'ny fariafo mirehitra solofara izy roa. Fitsarana ireo mpanjaka sy ny miaramilany. Apokalipsy 7:1-20. Ary ny olona sisa dia maty ny sabatra mivoaka amin'ny vavan'ilay mitaingina ny soavaly, ary ny vorona rehetra dia voky ny nofiny.